Dia fa misaraka amin'ny maha-renim-pianakaviana ny amin'ny maha-vehivavy ao an-tokantrano. Ny asa famelomana ny tokantrano dia ifandrombonany amin'ny raim-pianakaviana, saingy mbola miampy ny andraikitra manokana mahareny azy. Asa tena sarotra ary mila fanohanana avy amin'ny raim-pianakaviana. Mila mitandrina nefa ny renim-pianakaviana manoloana ny tambazotra sosialy, izay lasa fitaovana hanosehana hevitra maro lafy mba handresy lahatra ny hafa eo amin'ny samy vehivavy. Miankina amin'ny tsirairay, miankina amin'ny toetrany tsirairay satria raha ny tokony ho izy aloha tokony miankina amin'ny zavatra iainanao an-tokantrano ihany, fanapakevitra raisinao sy ny hevitra voizinao sy ny soatoaviny. Tsy tokony mora andairan'ireny zavatra ireny zany, mety hoe maka hevitra ivelany azo atao fa ianao no tena mahafantatra an'ilay izy. Tsy afaka hitovy mihitsy ny fiainan'ny olona. Samy manana ny azy, exceptionnel daholo ny parcours ny tsirairay, tsy tokony antehatra be hoe rakoto nanao an'izao na rasoa nanao an'izao tao amin'ny réseaux sociaux zao hono natao rehefa ohatr'izao hitako hoe tsy dia mitondra mankany fandrosoana zany ireny fa faka-kevitra azonao atao, indrindrandrindra raha misy zavatra manahirana any amin'ny matianina ny tsara manontany kokoa noho ny ao amin'ny Facebook. Ny ao amin'ny Facebook any mitovy daholo fa nehoan-kevitry ny olona mahay sy ny tsy mahay, samy afaka miteny daholo dia lasa sahirana ianao avy eo. Manoloana ny fivoarana misy eo amin'ny fiarahamonina ankehitriny, misy toe-tsain'ny lehilahy efa tokony hiova ihany koa mba hifanaraka amin'ny vanim-potoana manoloana ny vehivavy hoy ny fanazavana. Isan'izany ny fialana amin'ny hoe tokony ny lehilahy foana no ambony karama na ambony diplôma mihoatra noho ny vehivavy. Mbola betsaka mihitsy lehilahy malagasy tsy manaiky an'izany hoe mahay noho izy ilay renim-pianakaviana na mampidi-bola betsaka noho izy ilay renim-pianakaviana. Hitako hoe toetoetra tokony efa ialana zany satria voatra ny toetra raha ny vehivavy zao ny any amin'ny banky ohatra zao ny cadre rehetra efa vehivavy daholo, ny cadre commercial rehetra. Mila misokatra kokoa ny saina zany mila misokatra kokoa ny saina satria raha ohatra ve ka ny vadinao manao opportunité betsaka kokoa hivoarana dia ianao trano indray ve no sakana noho ny resaka hoe zany tokony be karamana, zany tokony be diplôma, tokony efa hioarana zany olan'izany, zany fotom-pisainan'izany. Hitako hoe lasa sakana manohana an'ilay vadinao sy ny tokantranonao tsy hivoatra indray ianao amin'izay. Mitombona koa aneny ny ankilan'izay hoe ao aorianan'ny vehivavy mahery sy mahomby misy vadiny manohana anazy koa. Samy nanana ny fomba nanamarian'ny fetiny reniny isan-tokantrano androany. Daty hanamariana ihany ny androany fa tokony isan'andro ny hanehoana fitiavana ny reny. Tsy tokony amin'ny fomba ivelany fotsiny ihany ny hanehoana ny fitiavana ny renim-pianakaviana, fa ny tena fanajana azy dia amin'ny fiainana andavanandro ao an-tokantrano, tsy voatery ho aseho hitan'ny olon-kafa.